Toy indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 3 aogositra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 4 aogositra taona 2022 amin'ny 9 maraina. Ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morontsiraka ny faritry Sofia manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy ary morontsiraka afovoany sy atsimo andrefany Madagasikara. Mety hahatratra 520 km isan'ora ny hamafin'ny rivotra. Manomboka anio 2 aogositra tolakandro hatramin'ny alahady 3 aogositra ny eo anelanelan'ny Toliara hatrany Besalampy. Manomboka ny alatsinainy 4 aogositra kosa ho an'ny morontsiraka ny faritry Sofia ny eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby sy ny tanjona Angotsy. Mahazo filazana amin'ny loko mena amin'izay hamafin'ny rivotra izay manomboka eo Toliara hatrany Besalampy. Filazana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny morontsiraka ny faritry Sofia atorak'izay ihany koa manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Etsekilan'izay dia ikorotana ihany koa ny toetry ny andro an-dranomasina noho ny fisian'ny alondrano any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana, atsimo ary atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny mety hahatratra 3 hatramin'ny 4 metatra ny haavon'ny onja. Manomboka anio 2 aogositra ny eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro hita hatramian-dalana any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara zany manomboka ny Oalina. Manomboka rahampitso 3 aogositra kosa ny any amin'ny morontsiraka ny faritry Melaky, Fitovinany, Vatovavy ary Atsinanana. Manomboka amin'ny alatsinainy ny eo anelanelan'ny Fianarivou Atsinanana hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Hitatra tsikelikely any amin'ny tanjona Angotsy hatrany amin'ny tanjona Bobaomby zany manomboka ny aliny 4 aogositra taona 2022. Mahazo filazana amin'ny loko mena amin'izay mahakasika ny alin-drano izay manomboka eo mainty rano hatrany amin'ny Parafangana. Filazana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny Besalampy hatrany mainty rano atorak'izay ihany koa ny any Farafangana hatrany Fianarivou Atsinanana. Filazana amin'ny loko maitso amin'ny mahakasika ny alin-drano ny any amin'ny Fianarivou Atsinanana hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Entanina foana ny rehetra mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Toy izao ary ny toetry ny andro an'ny morontsiraka Atsinanana. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana malefaka ny amin'ny tapany atsimo, andrahoana vitsy any ankafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Ananika 570 km isan'ora any avaratra izy sambava. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana malefaka miatoato. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 40 km isan'ora any avaratra i Toamasina. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anondrana malefaka indraindray. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 40 km isan'ora any atsimony Vangaindrano. Anonjabena aherin'ny ranomasina noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana mahalana. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra sasany. Ananika 4 metatra indraindray noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboma. Andrahoana vitsy. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hahatratra 520 km isan'ora indraindray. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra. Isy alin-drano avy atsimo. Tanjona Ankaboma hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hahatratra 520 km isan'ora indraindray. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Ho maina amin'ny ankapobeny.
ho avy atsimona atsimo-atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, ananika 70 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora indraindray rehefa manakaiky amin'ny Besalampy. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina, avy ny onja aotra faingovalo hatramin'ny 1 metatra sasany, hatratra 2 metatra indrindra ny alina. Ny amarana anazy analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby, anorana malefaka ny manakaiky any Nosy be, andraona mitsitokotoko any akafa, iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina, avy ny onja atsasa metatra hatramin'ny 1 metatra.